tain'i Jesosy daholo ndao tsika hivavaka tsika satria tsika tsy afaka mandeha raha tsy eo Jesosy. Amen. Mety hoe afaka mandeha ihany tsika na tsy eo Jesosy fa tsy makaiza eto an-tany ihany fa tsy miantoka ny mandrakizay. Dia ndao tsika hivavaka hoe Jesosy mila anao ahako, mila ny fanotronanao mila anao miteny amiko mila anao mitantana mila anao manitsy mila anao amin'ny fiainako sy ny amin'ny antsipiri amin'ny fiainako rehetra. Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, tonga eto izay, mila anao. Tsy mahavita teny izahay, tsy mahavita ny momba anay izahay. Mety hoe afaka miaina ihany fa tsy lasa lavitra. Izay nefa Jesosy tsy te hisaraka aminao satria tsy ny eto an-tany ny tanjona fa hiaraka aminao mandrakizay any amin'iray. Jesosy ao anatin'izao sekoly famana olana izao dia vangio ny tsirairay avy. Tena vangio ny isam-batan'olona, vangio ny isa-tokantrano, vangio ireo izay sendra mijery direct, vangio ireo izay manaraka hatramin'ny farany, vangio ireo izay mamerina mijery, mitenena fitaovana ihany ny tenako. Fa ianao fanamasina no afaka mikasika ny any am-pon'ny olona amin'ny anaran'i Jesosy omena anao ny sehatra fanamasina malala. Amen. Ndao hiteka mafon'i Jesosy dia mahazo toerana azafady tain'i Jesosy daholo efa mifampiaraba tsika sa mbola tsy mifampiaraba? Mifampiaraba kely ary aloha tonga dia era-baony eo akaikinao fa tsy za. Tain'i Jesosy anatin'izao sekoly famana olana izao atovy eo afovoany Andriamanitra. Amen. Amin'ny zavatra rehetra izay ataonao atovy ivo Andriamanitra. Dia rehefa ivo Andriamanitra avy any amin'ny sisiny izany ianao dia hakany amin'ny sisiny. Na ianao ary dia misy olona hafa ery ny ankonanao dia ianao avy aty fa Andriamanitra ny eo ampovoany. Rehefa ataonao eo ampovoany Andriamanitra dia tsy maintsy mandalo eo amin'ny avokoa ny zavatra rehetrarehetra. Eo zany ilay filtre. Rehefa manao filtre kafe tsika dia ahoana? Rehefa ilay mitatavana kafe ireny, raha tonga dia kafe tsy ilay soluble fa ilay kafe tsy lefy sa tsy resy ndray amin'izay, dia iny ny ataonao anaty rano dia raha iny no tonga dia ataonao anaty kaopy rehefa avy eo miaraka amin'izy dia mihinana fakany ianao. Dia ilay fakany izay ilay olana. Lasa mihinana amin'ny fakany tsika. Rehefa tsy eo ampovoany Andriamanitra, fa mila an'Andriamanitra tsika amin'ny tontolom-piainantsika rehetrarehetra. Tsy maintsy ataontsika mandalo eo amin'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra ary ny tena marina Andriamanitra no tokony manome ny direktiva rehetra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Aleloia. Rehefa eo afovoany Andriamanitra dia hoy ato hoe tsy maintsy mandalo eo amin'ny avokoa ny zavatra rehetra momba antsika tsirairay avy, ny atao ny fietsika ny zavatra rehetrarehetra. Ao anatin'izany raha misaina ahako dia misaina zavatra hafa dia mandalo eo amin'Andriamanitra aloha dia hoy izy Andriamanitra hoe mety izany, ok, mahazo bon-point ianao amin'Andriamanitra. Fa raha misaina ahako zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia hoy izy Andriamanitra hoe ça passe pas. Tsy mandeha zany fa mijanona eo mety afaka forcenao ihany hiampita fa misy faikany iny eo amin'ny fiainana andavanandro dia izay faikan'izay ilay olana. Jereny koa ny ao anatin'ny foko rehefa hetsika tsy ilay action jeren'Andriamanitra fa ny toe-poko anao an'ilay action. Raha anao zavatra zao dia hitan'Andriamanitra ny toe-poko dia fantatritsika loatra fa Andriamanitra tsy hisodokan'ny fietsika fa toe-po eo ampanaovana zavatra anankiray no jeren'Andriamanitra. Noho izany Andriamanitra dia mandinika ny fontsika tsirairay avy ao anatina fiainana andavanandro hoe manahoana ny toe-poko miatrika an'io fiainana io. Ozy indrindra ny Salamy 8:30 voalohany hatramin'ny 5 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Salamy 139 voalohany hatramin'ny 5. Jehova efa nandinika ahy ianao ka mahalala. Ianao no mahalala ny fipetrako sy ny fitsangako sady mahafantatra ny hevitro eny lavitra eny. Voadinika ao ny toetro na mandeha ao na mandry ary fantatrao tsara ny aleako rehetra. Fa indro tsy misy teny tsy fantatrao eo amin'ny lelako Jehova manodidina eo ivoko sy eo anatrehiko ianao ary apetraka ao amiko ny tananao. Tsy fihetsika amin'ny manintona an'Andriamanitra fa toe-po. Amen.
eo amin'ny fiainana andavanandro any amin'ny toepo mibazany rehetrarehetra. Ny fototra moa zany toepo, fa le zavatra hitantsika ety ivelany efa vokatry ny toepo miatrika an'le izy ihany, zavatra konkononina tao anaty tao, mety tsy zavatra negligenao, fa rehefa mivoaka izy dia mety ho gaga ianao hoe way fa maninona ary. Ohatra fotsiny zao hoe resaka boîte email tsika, iny boîte email iny tsy tonga dia feno indray mpandeha hoe saturé hono ny espace-ny Gmail-anao, tsy tonga dia feno le 5 giga, fa isan'andro iny misy zavatra kely, misy spam kely be da be, misy mail tsy haiko mety resaka abonnement, resaka blouson, resaka tsy haiko izay zavatra miintéresser anao amin'ny fiainana andavanandro dia milatsaka ao anaty boîte email anao iny. Fa amin'ny fotoana amin'izay mandefa signal izy hoe 10% sisa amin'ile 5 giga, dia iny amin'izay le réaction antsika efa mivoaka ety ivelany iny hoe way ary tô vitako no teny mafy be an'ilay olona, satria nisy zavatra tao tsy nireglena ara-potoana fa niditra tao niditra eo imasonao, mety hoe tsy nirarahinao ilay izy hoe zavatra kely zany, fa raha vao tsy tonga dia diovinao ara-potoana ny fonao, diovina ara-potoana ny saina, dia lasa miteraka faikana iny eo amin'ny fiainana andavanandro, lasa miteraka olana. Amen. Asan'ny apôstôly toko 7:12 efa haitsika tsy enjery amin'ny tapany faharoa hoe za nahitan'i Davida zanak' Jese, lehilahy araka ny foko izay anao ny sitrapoko rehetra. Andriamanitra nahitan'i Davida zanak' Jese, tsy fiantsika ny nahitan'Andriamanitra ny Davida, fa fo n'Andriamanitra nahazoaina tao anatin'ny Davida. Ny zavatra rehetra mandalo eo amin'ny fiainantsika dia rehefa ataontsika centre Andriamanitra dia validen'Andriamanitra daholo. Amen. Misy ny olana eo amin'ny fiainantsika vokatry ny ereurantsika any, tsy hampanangatanana fa ataoko hoe 5% isan-jato amintsika ireo talohan'ny tsy nananan'i Jesosy, dia ny olana eo amin'ny fiainantsika dia vokatry ny amafisan-dohantsika, vokatry ny sentiment diso, vokatry ny fihetseham-po diso, maka fanapahan-kevitra efa fantatra zao hoe tsy mety, fa tena tiako raha angaha ty dia ataoko ihany, dia avy eo midona amin'ny poto. Fa te hiteny aminao hoe rehefa apetraka ho ivo Andriamanitra, ho centre Andriamanitra, dia izay rehetrarehetra mandalo eo amin'ny fiainanao dia validen'Andriamanitra daholo. Izany hoe raha efa nanolotra ny fiainanao an' Jesosy ianao dia io zavatra mandalo eo amin'ny fiainanao io efa neken'Andriamanitra hitranga eo amin'ny fiainanao. Amen. Dia inona zany no tokony mampikiropaka? Tsisy tokony mampikiropaka satria navelan'Andriamanitra hitranga eo amin'ny fiainanao io. Aleloia. Fantatritsika loatra ny tantaran'ny Joba, ndonge ovakitsika kely ny Joba toko voalohany 9 ka hatramin'ny 12. Navelan'Andriamanitra nitranga teo amin'ny fiainan'ny Joba le zavatra tonga teo amin'ny fiainan'ny Joba. Joba toko voalohany 9 manomboka hatramin'ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamindray andro no niavy ireo zanak'Andriamanitra iseho teo anatrehan'i Jehovah, dia mba tonga teo koa Satana tafaharo taminy. Dia hoy Jehovah tamin'ny Satana, avy taiza ianao? Dia namaly an'i Jehovah Satana ka nanao hoe avy ny zaza teny amin'ny tany aho ka nivezivezy teny. Dia hoy Jehovah tamin'ny Satana, efa nandinika ny Joba mpanomboka va ianao? Fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany, fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Ary Satana dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe moa tsy fanantenan-javatra va no atahoran'i Joba an'Andriamanitra? Tsy ianao va no nanao fefy manodidina azy sy manodidina ny tranony ary manodidina izay ananany rehetra? Notahinao ny asan'ny tanany ka manenika ny tany ny omby amanondrany. Fa ainjiro ange ny tananao hoe ka tendreo izay ananany rehetra raha tsy handa anao eo imasonao azy izy. Dia hoy Jehovah tamin'ny Satana, indro eo an-tananao izay ananany rehetra, fa ny tenany ihany no aza ninjiranao ny tananao. Dia nivoaka Satana niala teo anatrehan'i Jehovah. Amen. Fantatritsika ny tantara tao aorianan'io fa nisy loza be da be nandalo teo amin'ny fiainan'i Joba, nisy olana be da be nandalo teo amin'ny fiainan'i Joba. Tsy olana kely fa rava ny fananany, maty ny zanany, vai hatrany an-tampondoha ka hatrany am-paladia.
ao olana navelan'Andriamanitra nitranga. Joba dia nanana toe-po araka ny fon'Andriamanitra. Amen. Nanana toe-po araka ny fon'Andriamanitra Joba. Indraindray tsika rehefa ao anaty olana dia tafalatsaka amina fanomezantsiny an'Andriamanitra hoe za kosa ve, za zao efa manao ampahafolo-karena, za manao sekoly, za efa farimbona amin'ny fana. Alleloia. Raha ny Joba zao, inona ny zavatra nisy teo amin'ny fiainan'i Joba? Maty daholo ny zanany, ringana ny fananany, tonga